pas il y a 20 ans, quelque chose comme ça, hoe miakatra tampoka ny vidin'ny poivre. Dia zany teny hoe maninona moa raha mamboly nanao recherche ny resaka fambolena poivre dia amin'izao fotoana zao dia afaka mirehireo fa hoe resaka fambolena poivre zany dia voafeko pour avoir un bon rendement et pour avoir une croissance rapide zany. Ka ny poivre zany a dia ataoko hoe anisany mampidi-bola be mihitsy. Collecte vidinay a poivre léger noho n'izy le hoe misy an'le hainandro moa zany dia au collecteur fa ny any ambanivohitra angamba ny any amin'ny mpamokatra dia se situé amin'ny 20 000 ariary 21 000 ariary le kilo. Ary taloha teo zany moa zany la précédente production moa zany dia mbola nisy dia tsy lavitra an'izay collecte monina atao teo dia mivarotra fa amin'izao fotoana zao zany tsy vitany manao collecte intsony zay fa manao transformation en huile essentielle le poivre noir surtout principale activité anay dia zay poivre noir huile essentielle mi-exporté en Suisse zay en Angleterre aux États-Unis au Brésil en Chine zay dao no miarako miasa